orenesinao eto amin'ny FM 104 androany ilay tantara mitondra ny lohateny hoe somaritaka. ho velomin'ny solofo Luce, Mbola, Iaina, Saondra, Simonety ary Eva. Kely ramsia eny dokotera ianao moa no dadalilay ankizy vavinentina teo iny eny tompoka manao ny izao tena manao ny sarotra le zanakao andriamanitra ka noho izany tsy maintsy misafidy tsika marina ve dokotera manontany hevitrareo zay izy no avotana ny reniny sa ny zanany be ny amaly an'izany fanontanianao zany dokotera fa ngatsy possible hoe raha miaravotana izy mianaka e zao nge ny fandehany ramse misadikadika be le tadipotra le zanakao amin'io le reniny nefa sady sepitra izy no reraka be dia ahoana zany tsy hitako zay ho tenena ka nivady kokoa nge manaraka azy eo dia tsy hitako inona ny resahan'le mamany eo e izy ary eo tsy maharesaka fa ohatrany somaro ketrakesaka ihany mitomany fotsiny ataony aoko sandrikakeo dia ahoana zany tena tsy hitanay zay ho tenena amin'izany dokotera sa zao dokotera satria tsy maintsy mandray fanapaha-kevitra sika dia aleo ny reniny avotany iny koa nge mbola zaza mbola voaenina ambifolo taona e le reniny zany no avotana farafaratsy ny dokotera aleo zay rehefa samy tsy hita ihany fa mba ataovy ihany aloha zay azo atao e eny ary fa zao aloha tia misy fanafody vidinareo malaky de malaky mihitsy to be debe izy zany reto ve tsy maintsy vidina daholo tena tsy maintsy vidina reto satria ilaina manao nareo salamy zay dokotera manao ny lidao zany lidiza le antaninao raha miseza fatindrindra le ankizy vavy hoe saripiterana tonga ty amin'ny hôpitaly ety ay fa ianao moa no inona ny raha tsy mahadiso e fa izy ianao raha iny zanany aka e aivenao ny raha iny zanany e afaka mijery anazy ve za zao mbola tsy azo idirana aloha misaly debloke eo misy anazy fa aleo aloha aty avelany aty anareo no miresaka fa manao ny izy eo eo andala-pitsaboana azy mihitsika rehefa aveo tsika isanao miresaka fa sisy atorana ve dokotera avelao aloha ny dokotera anao ny asany zay mihitsy hoa andeha re dokotera aloha ijery anreto fanafody reto ndao ary miandalany ianao e iza moa ny anaranao ty jauna dia zao ve rangaha ty ianao vo mitranga efa ty amin'ny ora ohatran'izao vo hita ianao ka zany nariraranao teny fotsiny ny zanako raha tsy madiso aloha ianao ve zany dadany lidy zany dadany ay efa la mahafantatra tompoko tsy mety ny nataonao a ka zange raha zay alainao baraka ny zanako apetrapetraka ao rehefa mitondra kitsy izy dia arinao fotsiny ka zany mbola niasy fa ny telefona maika izay ihany no natonga nanaka aty
tsy resaka le androany zany fa ny fiainana hatramin'izay mihitsy nahoana tsy nitrangy ianao tsy nalainao vadiny zanako ary razoko ange zany adaladalanao fotsiny izy fa ianao lefa manambady raha zao taonao anao zao jereko ioka moa raha misy efa randraraka zany a ka tena tsy mety ny nataonao e aza mifanimetsiny moa e samby lelangy itsika hainao ihany ny zava-misoko fomba zavatra ihany zany fa aloha mba mifijaboana an'izy mianaka zao no na izany ary tsy maintsy asiana resaka ihany zany de hoana zany zao fanapaha-kevitra ao apakatra ny zanako ianao sa hoana ka mbola sarotra be mamaly an'izany ka inona n masarotra an'izany e nanao ny zazakely ianao tsy nisy hoe inona ko rehefa ndray fanapaha-kevitra no hoe sarotra aloha aloha fijaboana an'izy mianaka zao no tena fitorana fa resaka tsy ahitana vahaolana nge zany ao aloha tonga de meo aloha vidy le fanafody teo fa 5 alina zao ny laniko teo zany ve efatra ala aloha misy de mba afaka ampianao makaty amin'ny hopitaly ve anao de tsy mba miomana hitondra vola e iny efa hitanao fa volany aty temolo raiso e dokotera azafady ane nanahoana dokotera tsy hita mora izy mianaka fa nanapiainana daholo zao e fa hoana dokotera tino tsara aloha nareo maty nga izy dokotera atanjao tsara ny fosiny sainy andre fa tsy namana tsony izy ny vesany zana ny tianao tenenina le reniny tsy namantsika tsony maty zanako de maty tsy mariny zany ka namina tsara aloha nareo e tona tsara ho fa ahoana tena tsy dokotera mampiny zany fangatsy ny karakaranareo tsara izy toriko nareo tsy manaiky an'izany a tsy nyraisinareo tamin'ny fotoana natongava teo nge izy aiza ny tsofaty moramora kely ty vavanao raha mise ka zany noho izy zany asanay zany tsy misy idiranao mihitsy ka efa ela be nge zay ny tonga teto tsisy nandray mihitsy e aiza moa tsy ho faty le olona tena tsy manaiky an'izao a fa adisonareo ange zany raha nga tiako ahilika anareo aty aminay indray e zazakely 12 taona no ampiterahanareo any an-trano am'izay rehefa manao sarotra vao entinareo aty tsy te halalan'izany afa toriko nareo ataovy zay ataonao e de nanahoana zanako dokotera ny zaza tsy maninona fa salama tsara mangina ela fa tsy nataon'lahy ihany zao mahafaty ny zanako elany ary anareo fa maly fa tsy ato e soetsoko polisy eo aza ny farany raha mitohina atsika efa anjarany anazy naniry mifona mifony tsy azo kokoa zany teninao zany ary zanak'izy ty hoentinao ty zanatsikako andre kaky eo orjona fa narahantsika asainao any hoe miara-mijery an'le zaza rehefa anangana fa tsy hoe tonga de vetiketina trano fotsiny sa zaza hitanao teny an-dalana teny io soky ny tena marina solafaka hitandrina tonga nany fona teo tena diso a aza vao tsara e tantara lavabe zany niry a ilo vavolombelona zanako ty manenina tsara hoe jona iny e zanatsika moa zany tantara lavabe eo le izy raha azoko zany de nanao vady kely tany ty fona moa e fonafona inona e de nandritra ny firy-taona zany anaovana an'izany fiainan-draty zany tany de atao inona ty io za nge tsy namadika andry e fa nanitsakitsaka tsy mitovy any ve zany za tao zany tsy moa niry de atao inona ty hoe zazakely io eto voakany efa tsy mila an'io a hatray itsika ane maniry zazy ka raha maniry zaza de maninona de zao ny anaovana ana aza tao zany tsy asory tany io ainga na ratsy de ataoko mahita raharaha eto a tena marina e niry a kendaiko io fa de miteranao zaza azay tsy manatsiny nge io e tsy manatsiny inona fa manatsiny ny fanarako an'io mifona moky a za nge tsy merina tsony tsy mila mifona an'ty a lasa terany amin'ny reniny any io niry a mampalelo be nge fa maty eo mpiterana ny renity zazy ty ay
e fa raha tsy maty izany dia nitoizana tany any ny tantara saza toizana tsy moa zany tsy misy raharaiko an'izany tsy mampietsy bolomaso aho na ny kely akory azy aza manao an'izany mondry ratsy ndraitsy ndraiky ty zaza ty fa nigatra zay dia inona andraraiko an'izany zara koa raha migatra any lehilahy tsy saina mihitsy titeny ianao mahatsiravina zareo no mbola hitory ony lotoriany ihany za koa nampy azy hitory rangatia dia vitanao ve nandraraiko an'izany zao zavatra ataonao anako zazakely ve nentina trano ka tsika ane hoa maniry zazy zany foana nitriketrehana eo afaka manangan-jaza ngetsika e fa zany tsy midika hoe miteratera fatany any rehetrarehetra any masika be kosa niry ka za tsy mila ny zazakely io sady tsy mila anao tsony koa fa lasa nareo mandeha any aza tao an'izany moa e mba matahora moa an'andriamanitra e zareo ty tsy manatsiny ty ary ianao nga mba natahotra an'andriamanitra zany teniteneninao eo azafady kely hoe radada ahoana izay anaka mba saika anytany kely aho hoe aiza ho aiza ity ka misy anytrano le hoe lidy le hitanao le tovovavy kely vo maty voaingana iny ay io mihitsy ka io trano tafika alohantsika io mihitsy itsy le briky io io zao ny dadany io ivelany io io manao zavatra io zao ny dadany afaka nytaninao izy saotra betsaka re saotra indrindra loza kely ianao ke mamora hita ihany le tranoko amoron-dalana kely ary pozipoziny olona manan-katao ihany izy zany fa mody adala fotsiny a trano be izao ary zao ka iny natafiditra an'le maivandohiny tamin'reto aizanak'olona manan-katao ihany le izy aloha eny dia hita eo manahoana ianao ahoana zay saika mba anytany hoe ianao ve no dadany lidy azafady za mihitsy ka tsy zany raha misefa saika anatitra ny dizazy ty aminareo fa hoana ko nareo zany ny ray aman-drenonoko ty hoe le zazakely tany amin'ny hopitaly zanaky lidy ty efa nifanarahanay tamin'le rai ny niteraka azy fa izy no tsy maintsy mikarakara an'io zazy io satria zanany fa ianao moa izy azafady za mivadiny jaonina tompoko ay dia aterinao atao inona ty moa zany io zazy io hodriza ny fanontanianao raha mise ho ateriko atao inona hoana fa nareo ny ray aman-drenonoko za tsinitsinina indray ve nasenareo hitaiza azy efa nifanarahanay tamin'le dada niteraka azy fa tsy maintsy izy no mandray ny andraikitra satria efa maty ny reniny ary izy raha teo ny tompona andraikitra amin'ny fahatongavan'io zazy io teto ambonin'ny tany eny ka na dia efa mifanaraka azy nareo a sao dia adinonareo fa mbola misy anahany e le tantara e tsy mba nytany anareo hoe ho vitandreny kely ny hitaizan'ity zazy ty ka efa zay no nifanarahanay eto any ny zazakely fa ianao raha teo efa vehivavy afaka mampinono azy ohatray afaka mikarakara azy aty aminay tsisy afaka mikarakara an'io zazy io zanakareo ny raha nareo hoe no mikorina amin'io dia ilikilikareo oatra izany le zazy eny ny fitaizanaka e afaka irana afaka hifanampiana fa ny fikarakarana kosa tsy maintsy nareo aloha ny voakasika zara mise tsy vitako izany a ny azy zanaka naloaka ny keboko ny vitako ka mikarakara na azy tsy vitanao aloha zany dia efa any aminareo io dia nareo ny tompona andraikitra mba hafa koa an'izany fiainanareo izany marina ohatray hafa amin'ny ahoana tsy tiana ve izy ty lojika zany araka ny teneniko taminao teo fa ny fitaizana rehefa lehibe izy a sy ny sisa hifanapitsika fa ny fanalebiazana sy ny fikarakarana azy mivantana aloha dia nareo ailika ty aminay tsy misy hoe ailika zany zay fa za mbola manao zavatra eto any ny zazakely
dia zao a dia zao tsara iny zaza iny fa sao dia manao kitoto eo anao fa tompona ndraikitra ianao a inona toa moa ny tokony hidiranareo amin'izany rehefa tsy andraindraikitra nareo e ka sao dia hoe tsy naterako ty dia ilikilika ny zazakely zao mihitsy ny tonga le hoe valalana likako ny tompony aza tsy tia aza miteniteny foana ianao olombelona io ko valalana lika amin'ny ahoana hita fa zany mitandrema tsara ianao fa zay dia anara-maso manomboka izao a sao dia manaonao foanao atsaravina tena riko fahatyandra angaty izy zazy tia za koa no sahirana amin'ity eo taizazana baratra izy tompony ary zao ny ataony tsy misaina mihitsy ny an'olona ranga zafy kely zany ny karakaraina ohatra nyreny iny reny ny azoko ahilika amin'ny olona tsy fantatra ty tena ray aman-dreny tsisy aty-do mihitsy sady zanaka vavy kely iny no miteraka azy raha za aloha no miteraka eo tsy mba ataoko ohatr'izao ny azy zanako tena marina mafy raha zana tezerako izany tsy atsipoko etsy amin'ny fanaripako etsy ty dia mitomany loatra ky izany zazakely izany andreraka mihitsy ary mama za koa no te hitomany isaka mitomany io zay indray ny indry atsiaro ny adalany indray makarary fonga efa tsy aminao le toerany amboary ny sainy efa fanomezana nomen'andriamanitra indringa io e dia olona tsy mananjanakako ohatrany efa ne natolotr'andriamanitra ho andry mihitsy io ka na izany arary mama dia izany ve ny anararotana anaovana ditra iny nga zao hitsahatra amin'izay fa dia efa mitohy makanymakany izany le hoe tanana zatra mitsotra aizako e tena marina e tsy matoky an'iny izany ntsony asa indray na afaka hafiriana indray dia hitondra zaza ray eto indray za aloha tsy mino an'izany fa mety solafaka izy satria nareo roa tsy miteraka dia lasa nanaonao foana kely tany ambadika tany izy ko namany ary taoko tantarano hoe mafy mihitsy le tsy miteraka zao mihitsy le tsy miteraka za zany mba te hananjanaka toko samy tsy mahazaka nefa tokony mba hoe rehefa izay ny anjara men'andriamanitra dia miaritra eo e dia ahoana zany izay ihany no ataonareo anarany mbola tsisy anery mamy zany avy mampifanditrana isan'andro san'andro ato hatramin'izao koa ve ki dia tsy mbola asiananarana ihany ka dia davony ampitondrana ny anarandreny nony izy zany te hiantsoantso ny anarany sipany ato an-trano ato dia tsy mety amiko izany malahelo an'le kialakely ngambana izy olona efa maty aby izao koa ny indri no arahana alahelo kana izany ara tsy tiako meno an'izany anarany izany ato an-tranoko ato e raha dia ny anarana omeko nefa tsy tiany koa raha zany ry karakarana tsara io zazy io zaza tsy manatsiny any akio e efa mikarakara zao ry mama ianao zany koa ahoana mikarakara ndry fa mba asiana fitiavana e ko raha tsy biby fiompy izy tiako hoe sesefa nahanina fotsiny dia vitany adidiko zao le kopia efa tokony ho elany nataonareo sarotra ny karakara n'indra vao taraiky ohatra ny tsy asianareo modiny mihitsy ko le ray ny ara tsy taitrako za indray ny asa saina amin'izany dia ono aky ny fianakaviany ty zazy ty ve mba misy mandalondalo aty le ren'le kialakely aloha tonga ty ihany ndraindray kely aza fa tsy tena matetika fa ozy mama rehefa tonga eo izy mivindavinda ohatrany inona mijery jery any ambony ambany ohatrany hoe za indray no nanao ratsy azy nefa ny zanany tsy mahay mitotra aizako moa e tena marina ny saindry mihitsy no efa simba ko na mama tsy eo amin'ny toerako aza ve tsy mba ho simba saina amin'izany e mafy ene zany ry mama fa tsy eo aminao ny toerany e eny e fantako izany fa amboary fotsiny saina etreretindry tsara fa roatrao foana nataondry dia ho ratsy amin'ndry dolidolo izay zavatra hitandry rehetrarehetra momba n'io zazy io ka tsy haiko aloha e
dia mba mampalahelo koa ngekiny zazy sady amin'izay a jerenao tsara mandalo aty le ramatoa zara raha manome 5,000 nefa vidin-dronono a 2 isan-kerinandro vidin-dreny ursi reny nge lafo be za rehefa sakanao ronononomby fa nandinika kely fotsiny aho hoe so dia matimaty foana eto tiako za indray ny anatsiny eo kinona ary no ataoniko reny ny fiainany ve dia aizany natakarany ividy ronono zazakely isaky sisy an'izany fa manam-boly reny fa mody adala za ny tedaviny amelona ny zanany eo izay ny tena marina namararoatra be satria le ankizy vavy anke ho 19 taona eny ataovy ampitiavana moa le zavatra atao hoe nendre zany dia izay foana hitako hoe malahelo ao anatin'ny fondrindry dia izay foana ny voiziny eo izay foana ny voiziny eo tsy afeniko anao ro mama fa tena maratra sarotra be zany hoe anao zavatra ny fitiavana izany nefa ianao tena tsy ao mihitsy nga izy ity forsena izay izany taoko izay vitako dia afaka ny adidiko ianao mamahana ny zanaka ao ataoko za moa ho aiza ndriko ke zanatsika ho ako fa inona dia davanao anahy vao mafalika valy ny rapelina anay aiza koa e 4 volana tokoa moa le karamanareo tsy voarahiny sy moabe zao dia amin'izay le izy tonga dia mikambana amin'ny farany volana kay enao nga hoanako tahaky ny ninona mety kosa zaniko dia ohatrina fitambarana izany raha fitambarany 25 millions miaraka amin'ny karama farany volana zay sa le 25 millions zay dia miampy le ray volana farany le 4 29 zany 29 mihitsy ka ay faly vesa tsy faly aloha zany koa hoe dia tsy hafaly fa jaunina koa any dia zay misy ny tiako resana amindre ataontsika inona zany le vola aloha atao inona marina eritreritry tapoka be koa le iziko za ary tsy nanapohan'ino hoe ho voara itsony ka nazako azako ono a maninona mora mba mividy tôbilina amin'izay tsika e tsy azo vola be ohatr' izany tsony eny amin'le 25 millions ve 30 zaniko mety atsy mahazo tôbilina tsara tare be zany ohatrany mahazo le plaisir kely reny azy hoe efa mora be zary mahita 4 any ohatry ny 14 millions nefa mbola mijoro zany a fa izy loatsy atao 4 e alao le plaisir tsaratsara reny 206 ohatra na le mba metimety ambehivavy reny satria raha tsy eo ianao dia iza nitondra anazy dia raikitra zany fa hividy tomobile zary zany tokony hiditra auto école miara-mianatra zany ka dia hoana nefa ny zazakely aterina any amin'ny tatabe sy amin'ny bebe any iziko reny ianao inona fotsiny raha naika an'izany zareo tsy anaika an'izany ahoana fa izy hoe zany tsy mba ndraindraikitra amin'io zazy io mihitsy nga zany ela be koa eny dia alamina aloha zany ka fa miresaka le zaza ihany tsika dia ty misy taratasy tany amin'ny tribonaly mila fenao ny ty dia isany atao anarany naika benka ty tsisy ninona mihitsy ao anatin'ny saiko zay indray ianao mba hevitrika ambanana ange zany dia mba ka tsy mahitako izany ataoko hoe sa ataoko hoe raha tonga tsy na aiza kosa moa zay tao azyzany dia sasany amorona ny anarany riketiko ihany fa izy aloha fa sao dia anarana ratsy be eo raha anta malala sarika iza indray zao zany sipanyity vaovao indray zay indray nindrezany rehefa resaka anarana dia resaka sipa foana za tsy manao an'izany sipa zany tsony ka hoana ny aizanao an'izany anarana tsara be zany ary raha tsy anaram-behivavy hitanao tany indray zany aza mampimeo ka dia mety zay anarana zay rehefa tsy anarany raha vaviko fotsiny dia mety ianao koa raha nga dia manasary zavatra lava
sarika izany ataontsika anarany zay zany misaotra anao mankafy ny radio l'ambassadeur 104. azafady kely fa nanelingelina anareo tsy zany fa akany sarika izay satria hitanareo ihany moa fa ny tena malagasy misy kolotsaina efa fanao mahazatra zay eo ny fianakaviana mba ilazako azy tsotra aminareo zany dia hoe ho arenina ny vitan'le zaza arenina ny vitan'le zaza mba tsy ho folaka an-dantony oatra andrenina zany sarika ve ny atao an'izay ie dia hoentina iza ka efa misy fanaovana an'izany tsy hitako ny tenena anazy aminareo fa efa zay ny fomba fanao hatramin'izay zany atao amin'ny fianakaviana misy anay tsy fanao aty aminareo le izy ary zay no hitako fa fanao mihitsy aloha e ie sady fataonao an'izany mihitsy ny zanakay sarotra be zany soa anazy ange no anaovana an'izany hitsinjovana no aviny o ramosea hatramin'izay nareo a tsy nieritreritra an'izany rehefa lehibe le zaza zay vo hoe amboarina ny vitana ka zao ny taona tena fanaovana azyko roa taona nge izy zao e mety zao mihitsy ny tena fanarenina ny sady le izy koa zany zao e efa nomenareo anay ho zazo io iandreketanay a dia nge reny natsika tambolohandreny nareo tsy te halala sy tsy te hiraharaha zay mihitsy dikan'izany zany a rehefa napetraka taminay izy dia zay no mikarakara azy mandra-pahalehibeany na tsara vitana izy na raha tsy vitana dia avelao izy ho anay azalenina tsony ny andraikitrareo amin'ny maray aman-dreny a dia ny manalehibe fa ny fitaizana kosa sy ny fiantohana azy dia ikambana atsika zanakay kosa dia misy raha nay mikorina ao anatiny raha ny zanako no mikorina ao anatiny ka fahazoka nanaovanareo azy hatrambolohana inge tena nahilikilikareo mihitsy io zazy io e zay no nanateranareo azy satria aizako zaza voateraka mbola voateraka ray andro roa andro ve dia efa naterina taty zay ny tena marina ka zany ve tsy efa zaza nariny lojika zany tsy rangatenge ny rainy ahoana moa ny hoe manary zay ity ny rainy niteraka azy zay no antony natonga nandray an'ilay fanapaha-kevitra reny hoe tsy maintsy aty zany no mipetraka io zazy io sarotra be zany tsy mety aminay koa le fomba anareo zay ranka tsy hanome an'izany a ha oko fantatrareo fa manana zosy fahefanany amin'io zazy io zay a aza sarotana le raharaha fa ny ho tombotsoan'ny zaza ny jerentsika sy no aviny ny fantatro aloha zao dia efa vita ny taratasy a misoratra aminay izy zay no manana zo aminy tadio tsara madama fa tsisy hidiranao ny amin'ity zazy ty a podri zay zaonina ny tokony hifanaraka sy hifanaiky amin'izany fa tsy misy tsy valananao mihitsy eto narina izy narina taty amiko rehefa lehibe botrabotra indray zay vao hoe tsisy hoe nanary mihitsy zay fa nanome azy rainy niteraka azy honao aloha e raha azoko tsara zany le resako a dia hoe entinao any amin'ny mpanody gasy zany sarika zayko inona tsy indray haiko aloha zay fandraisanareo an'izany fa fomba anay zany e tsy maintsy hoentina ny zazakely any amin'ny mpanompo sampy zanyko tsy akeko zany dirany devoly an'indray io koloza aza dia miteniteny foana moa fa mandreraka e ina ny idirany devoly amin'izany vitany nanao amboarina ka tsy amainay fotsiny izy e tsy oke izy lasa namboatra tomobile any misy ilaindry azy nga nareo roa mihitsy misaika hoe ilaiko fa efa eto moa maman dia resahako ihany ilay izy misy voyage d'étude ataonay izay eo a e rovinaki akaikikaiky any ilay izy efa akaiky a afaka tapabolana dia andeha ho aiza hono fort dauphin andriamanitra dia ahoana inona ny tindria tongavana dia hoe mandeha zaniko tsy maintsy mandeha satria mikanty any amin'ny bulletin no oty any
Tena hoe tsy maintsy mandeha? Ie. Tsisy an'izany. Fika amin'ny mpampianatra fotsiny izany. Aleo tsy mandeha ka. Manahirana be izany. Fa inona manahirana amin'izany? Tena mbola kely mariny ry sarika ka tsy maharaka fiainana. Ankizy maditra daholo ange ny tia manao voyage d'études izany, teneniko andry izany. Ka izany angery maman be encadreur be Eh, ny encadreur izany ange fitahany ankizy fotsiny amin'izao e. Io dinany sapotina kely any ambadika any toko be da be mibevoka miverina avy any amin'ny voyage d'études any. Ny andro maman kosa dia efa zavatra fa Sady any Fordofé. Zany ve tsy ho tapa-bolana vao tapa-verina trano? Ieko. Tena tsy mankasitraka an'izany ary mino koa fa papahandritsy anaiky an'izany mihitsy. Maman, ny ankizy rehetra ve andeha daholo dia za rery izany ny aningany eo. Fitiavana andriny anaovana an'izany sarika. Fitiavana andritsy ho simbasimba any. Dia raha zay ireo izany notiko dia efa nareoko. Tsy olana mihitsy izany fa rehefa mampiantso ray aman-dreny izy vonony izay andeha ho any. Ny endry maman ohatrany hoe mivoly ery ny tsisy sa hoe ny olona no maninona fa mifiahiahiana. Eny marina izany fa misy ny vola. Fa no avin-drimba mila jerena koa. Fa tsy hoe izay ataony ankizy rehetra dia atao. Za nge mba mahay miaro tena ihany. Izany e. Laoha tsy temy betsaka. Moa maman mba reseo lahatra moa papa e. Fa hono aloha e. Sao dia efa misy bandy manadaladala andriany mahatonga andry maimay te handeha eo. Izany mihitsy ka. Izay nge misy orinasa tsy diana any e. Sady za kory maman mba te handehandeha. Mba miala voly. Tsy tiako be ilay tantarany ankizy avany eo hoe izao ny trangatany, izao ny trangatany ohatrany dia efa hoe izay ery ny tsy maharaka. Izao aloha aza manafina zavatra amiko ndry. Fa rehefa misy zavatra mitranga aloha tonga dia mitsotra fa ny anahy izany tsy tiako ilay hoe mandainga avao tratrako tapoka. Azo ndry izay. Moa ny afeniko amin'ny maman io. Ka rehefa misy ankizy manadala tonga dia tsory. Misy sa tsisy? Tsisy an'izany hoa. Tsara izany rehefa tena hoe tsisy aloha. Dia aza mbola miditra amin'izany mihitsy fa eo foana mandrakizay. Sady ndry vao 19 taona izao fianarana atao tsara aloha. Eny dia ahoana ihany ny décision maman alefa ve za sa ahoana? Alao iandry amin'ny papanareo hoe efa izay izy fa tany. Dia efa manantena izany fa ho resen maman lahatra izy a. Tsy mampanantena ndry mihitsy fa izy koa mananevina. Eny ariko. Nanahoana ianao tsy salama izay? Efa metimety kia, efa mety tsara. Efa nandeha dokotera? Ie, efa tany aho sady efa nahazo fanafody be da be mihitsy. Fa inona hoany narary anao e? Dia tsy fantatra mihitsy ke fa any amin'ny lamosiko any misy zavatra manaitaina be izany. Indraindray aho rehefa miondrika ila tsy atraka tsony rehefa avy eo fa tena manaikitra be. Efa mandroso koa kia fa lehibiazany e. Mami ary mbola tanora be mihitsy koa. Na izany aza kia hitany ihany ilay fandrosoany taona. Jere mbola tsisy volo fotsy mihitsy. Ndry ity koa dia mahay mampiresaka. Izany no marinako. Ao ary hoe jereko ao andohanao raha mba misy volo fotsy. Ndry koa kia. Ina aloha ty atondia ndry e? Mba mandehandeha mba manala andro e. Dia ahoana, inona vaovao? Elaela izay ndry tsy taty a? Ka za koa ny tsy dia avela maman mivezivezy loatra e. Zao ary efa tena niera be ry vao navelaniko. Za indray ny nikialan'iny. Fa manino? Ka tsy tia nifandray aminay izay ndriko. Aiza koa moa mami dia hoe izany fa mba sarotiny izy e. Izany akiny marina?
miseho eny ihany ny toetrandreny kely rehefa ela ny ela. Reny kely fangamo mbola tsy nilazainy andry? Ninona nilazainy anahy? Tsy azoko mihitsy ny koa ny tsy ilazan'ny marina amindry. Nefa ndre efa olon-dehibe io tokony hahalala ny zava-misy. Fa misy inona ary mamia? Enoy tsara ary. Efa niteneniko teo fa tsy renindry niteraka andry fa reny kely. Zay mahatonga azy manao izany toera tsy zaka izany. Dia iza izany no tena mamohako? Efa maty ny renindry. Efa maty Maty oviana? Maty teo am-piterana ndrika izy dia izay renindry izay no tena zanako naterako. Ahoana tsara? Fa tsy nareo ve ny ray aman-dreniny papa e? Tsisy ifandraisany mihitsy izay. Ohatry misafotofoto be mihitsy koa izany fa hazavao tsara aloha ka. Izao mifandehany ary. Jaune sy Niry no mivady tamin'ny voalohany. Dia rehefa avy eo i Jaune nanao vady kely ny Lidy, izany hoe ilay zanako. Izay izany ilay hoe mamoha. Izay ny renindry. Dia teo am-piterana ndry izy no maty. Dia avy eo nalaindry zareo ndry dia nitezainy. Izy raha teo moa tsy niteraka. Izay ilay fandehan'ilay tantara. Ay ve! Nefa nge ohatry ny tsy hitako soritra mihitsy izany mahareny kely anazy izany. Izay ary mifankahazo be mihitsynko. Izay mifampiresaka tsara. Izy mananatra anahy. Izaho mitantara izay mahazo anahy rehetrarehetra aminy dia izy tsy haiko tsisy an'izany mihitsy aloha ny relation anay. Tsisy ratsy izany mihitsy. Fa mitandrema ihany ndry fa reny kely iny me tsara vela tsy fotsiny. Tsy mino an'izany Hitandry, na zao ndry tsy avelony ifandray matetika aminay izao ara dia efa faratsindohany fotsiny. Mamia koa izany. Hita fa izanyko. Efa fantatry ndry izany izay marina. Dia arao maso tsara fotsiny ange ny fihetsy manomboka izao fa ho hitandry eo. Sarika toa tsy ny sasandry vilia tamin'ny maraina fa tonga dia lasa fotsiny. Kotarako. Efa zavatra fanao isan'andro ve ki dia mahita an'izay hoe tara indray. Tokony fo maraina fa ny zavatra atao tokony atao foana izay vao mandeha. Ka za ve izany efa miaro tory dia sady mbola ifo maraina indray koa. Tsy azoko koa andry izany. Efa io ny asa andry isan'andro eo manasa vilia fotsiny sisany atao ato an-trano ato. Tsy hoe misy zavatra hafa atao. Nareo izany koa ohatra mila vaniny. Tsy azoko koa ndry. Eny e, fa za aloha mba meo 3 alina fa misy ilako anazy. 3 alina? Ie, 3 alina fotsiny. Ohatrany hoe mangataka 300 ty fiteny ndry. Atao inona izao izany? Misy ilako anazy ho raha tsy vitan'izany izy tiako. 3 alina dia misy ilaiko anazy tsy fantatra hoe atao inona na atao inona. Nisy tenisy tsara be hitako izay ary. Fa ny tenisy ndry tsy efa firy no vidiako dia mbola hividy tenisy ihany ve? Ka tiako izaiko. Sady lafo loatra izany. Ohatra izany ve dia ho lafo loatra ny mihoatra no vidinareo? Trop be izany. Sady avy eo izao avandray zavatra tenisy mora mivoraka kely no vidiana. Aleo miaraka amikany rehefa mividy zavatra. Sady izany izao tsy adina varotra kory fa vao miteny ilay varotra 3 alina dia tonga dia vidiana. Mba mianatra miady varotra ho amin'ny fiainana. Goanareo nge tsy tiako e. Eny e, sy efa fatapataka ihany izany fa ny tiako tenena aloha miaraka dia izany miady varotra n'izay zavatra tiandry. Raha teo izay papa e, ohatry ny tsy teo ny namezana izay vola izay fa nareo rehefa angalana vola ohatry lasa makamo be izany. Fa papa izany manome vola-ndry foana? Tsy mitovy mihitsy nareo aloha e. Tsy mitovy mihitsy. Afandray izany tsy mety raha izany ny fiainana ato an-trano ato. Izay zavatra rehetra koa ny ianao dia hitsongolohana daholo. Mba manana ny tiako ange ahy e. Tsy voatery hiaraka aminareo foana.
tsy hitakany izy tia kiry sarika marina. ame ve nareo sa ahoana? Sady tsy manana an'izany koa aloha izao. Zany koa ve dia tsy isany aminareo fa nareo mihitsy nefa tsy amin'ny Eny misy fa miprograma mbola betsaka. Dana aloha mianatra dia hita eo. Dry, hatramina viana koa no mijadojadono ohatrao rehefa mandeha. Verena mihitsy aty aloha. Tena zaza miala sakana marina. Fa misy inona? Niova be ny zanakao. Naninona? Miala sakana. Fomban-javatra zany ka. Ny olana koa ianao mampianta be azy. Omenao daholo izay vola rehetra angatahany. Izany ve dia mba fitaizana mety? Sarika ve ny tena an'izany? Ny olana mangataka aty amiko izy dia tsy mamea, dia mangataka any aminao izy dia omenao izay tiany rehetrarehetra. Manimba zaza nge zany e. Fa ve dia tsy fantatrao? Azafady a, tsy mbola nanao an'izany misy misy fotoana reny mangataka vola ty aminay izy dia any amin'ny reninareo maka. Aza mampiresaka eo ry jonina. Tsisy an'izany hoa. Izy zany mety Izao ilay zaza mivoatra dala. Tena simba ny taizana azy hatramin'izay firy-taona izay. Ary sao dia fantany aho hoe tsy reniny ry. Tsy mbola mahafantatra an'izany iny. Izany ve mifantany tsy efa nitsorony? Hitandry, izy manko ilay nanao vakansa tany amin'ny bebeny iny dia nanomboka tamin'iny. Lasa niova zany na fomba fiteniny na ny fitondran-tena zany lasa niova be mihitsiny. Mety ho marina izany. Mihiny mihitsy fa zareo mihitsy niresaka an'izany hoe tsy reniny ry. Sady ilay rafozam-bavonareo iny tena raha matombo tapitapo mihitsy. Rafozaka hoany aza miteniteny foana. Hitako. Takizay tsy nalefa tany izy. Sarotra be zany. Atao ahoana moa ny fehezanao amin'ny hoe anakana anazy fa avy amin'ny foana angeriny. Manahirana mihitsy. Ary izy hatramin'ny verenany tany tena natsikaritra mihitsy afa tsy nanao mamontsony izy fa lasa nareo foana ny antsony anahy. Dia ohatrany efa tonga saina ane. Zany ve? Tena marina. Tena fantany marina zany. Mino an'izany mihitsy andao raha resahana rariva. Na fantany na tsy fantany andao tonga dia tsorina marina. Zay zany. Dia tenenina mihitsy hoe tianay ndrifa tsisy an'izany tena mahandreraka koa raha izy izany. Tena simba ny sain'ilay zaza. Orangatia. Reto ilay vola very. Aiza? Hitako tao anaty armoirany sarika. Na ataony ary amin'ny farany ambany amin'ny akanjony ary. Zany? Manomboka mangala-bola zany ilay zanakao. Sao dia mba nazy kosa ary ilay vola? Fa ilay rangatia ve mahazo resaka tsara e? Nisy rahetsy very ane tato an-trano e. Dia io izy izao rahetsy io. Mbola tsy nikasihana. Rahetsy mivery dia rahetsy ny hita dia mbola anazy ahoana koa. Dia efa manomboka mangala bola. Sady aiza nahitany an'izany e? Sa nomenao izy? Za tsy name vola anazy zany Ho ratsy ty tantary ty. Taoko mamainy ihany. Maninona raha fazona zao dia zao fa tsy avela tory amin'izany. Zany andrasana maraina io indray. Sarika! Avy anao aty. Haingana. Fa iny ty mampitratrevatrevana ty nga tsy fantatrinareo hoe matory ahy e. Petra aloha fa zabe resaka eo. Zao Petraka. Tsy indry ve zany e? Eny e. Anizy reto voly reto. Anako. Anao avy aiza? Ary nareo zany koa nefa manomboka misavasava ny entako e. Andria vaiza aloha e, azy hitarina ilay resaka. Iza nameandreo voly reo? Aka tsy tiako mihitsy koa izao ataonareo izao fa amin'ny alalana vaiza koa no hisavasavanareo mifanahy. Aza be resaka indry sarika. Nalaindry tao anaty poketrako reo. Tsoro marina. Aza miodikodina eo. Konareo koa tsy inona angatana nge tsy manome. Anao zany? Ay dia be vava be anao. Anao zany? Nga hoe rehefa angatana dia angala bola zany. Aka misy zavatra ilaiko anareo vaty tsisy manome. Matoa tsy manome vola zay dia tsisy vola atao trano.
sady misy zavatra ilainao foana isan'andro izao raha tsy vola roafopotsiny izy tiako zay zany e io zany aloha volanareo dia leo atory mipetra aloha radio fa l'ambassadeur inona ihany e efatra amin'ny zato tsy ve ny tadiavinareo sy ny karokaroanareo tao sarika ngasy dia vitan'izay fotsiny a fa inona ho a le tadiavinareo inona alonina ny mba ny saindry e na tonga andriniova ohatr'izao lasa be famaleny lasa mangala bola tsy fantatra tsony izay atao any ivelany ihany fa inona ny zavatra tsy mety aza vao alony misy zavatra tsy tendriva e zany atao trano ato mahatonga andrimiova be ohatr' izany valeo e inona ny tsy mahafapoandry atao trano ato inony hatramindry le tany amin'ny bebe anareo iny a tao arinana eny ndry no hitanay niova be inona ny zavatra nresahany tamindry inona ainy anao fa miresaka tsika izao ka nareo sisy bebe manao taizan-dreny kely hitanao amin'izany anitro marina ke ny teneniko e le bebe misy mifoty izao resaka izao dia mino an'izany vekindry ka zay ny teniko dia hitandriva e za manao taizan-dreny kely amindry ka reo tiavako andry a mihoatra noho ny zazana teraka ny kiboko reo zao nareo angatahako vola tsisy mameko za ve tsy efa-pirofo dia angalatra zany izao a teneniko andry fanazanako naterako azy ndry a ka nangataka vola tamiko amin'ny fotoana tsy mampety anazy sy amin'ny zavatra tsy fantatro dia tsy nanome mihitsy a fa tsy hoe amin'ny tsy mahazanako andriny tsy namezako vola ndry aho ko fantatro ndry izay izany ny atao hoe fitaizana marina fa tsy misy manao fitsarana miangatra izany eo za ve mahalalako teneny mamianao hoe tsy zanakareo a dia izay tena raha matoa tsy saina mpampiady olona fotsiny tsy haiko tsony ianao mandehandeha any amin'ireny olona ireny mazava izay izy ange olona ny tena mamiako e e mamitsy isy ilaivana azy zay zany tsisy dikany aminao a ka zay ho any teniny tadidio tsara sarika sotro izao ndry raha tsy teo izay sy dady izay no nikarakara andrina lehibe andrina atovavy be andry ohatr' izao tsy niditra tamin'ny fiainantsika mihitsy ireny olona ireny raha tsy izao animba amin'ny fifandraisantsika izany ny tanjony za ve ho a mahalala an'izany fa nenareo resaka samy olon-dehibe dia ohatry ny zavony ohatry ny eny e izao zany tokony ataontsika e ny aly efa alina be zao fa manompoka androany ry a dia tsy mahazo mahakanjo tsony zay ny tapaka mivady antray kosa dia mba sokafy akimy maso a tena tianay ndry izay ny tena marina fitiavana andry daholo a ny anaovanay andreny zavatra rehetrarehetra ireny hoe ty azo atao ty tsy azo atao ka mamiko ne mba tiako sady tianay rehefa hoe tsy ilaina dia tsy ilaina mamio tonga kely aty aminao aloha fa misy problème kely izay ny ampianarana dia tsy afaka mianatra raha vao tsy mitondra ray aman-dreny fa misy inona misy olana kely fotsiny fa andao lohany ka inona le izy ko rehefa avy eo tonga any a hianana fotsiny eo le izy tsy dia tena hoe grave fa hita mami latsaka be hono izany notiko dia tsy mety mihitsy raha tsy mitondra ray aman-dreny vao mandeha mianatra e zay le olona n'le ray aman-dreny tsy niteraka fa ahoana tsy mba manara-maso ny fianarany zanany mihitsiny izany fa inona mihitsy nkiny ataondreny amindria tsy mba misy fitaizana mihitsy izany fa mamahakanina fotsiny ny asany dia tsy haiko mihitsy mamia aizako hatramin'ny fianarandry ary zany tsy arahany maso akory ka ry zareo re milaza nio sahirana lava io e tsisy ninona fantatry reny mihitsy zany izay momba ndry ity ka maninona moa raha mipetraka aty aminay mihitsy e zany findra ty ko raha avela amin'ny papa sy maman ve aty zarako ary ahoana ny tso avelany e efa tsy vitan'izany ndriko dia ahoana mamia afaka hiaraka amiko any ampianarana ihany ve ianao rapitsy moa zaoko
zao zany ody zao mihitsiny ie ka za zao mbola misy programako rehefa avy dia ahoana andao molo fa be deo ihany ahy e mandroso ahoan zay aty aminareo nga sarika sarika fa misy sarika firy koa e fa tsy any aminareo va izy no mipetraka ko izay ndray no antaninareo an'izany e efa hatramin'ny malomaraina izy niala tao aminay dia hatramin'izao mbola tsy tonga a zay ka rehefa tsy any aminay izy dia makaty aminareo dada viloha ty ianao fa tsy ova izy zany manao nareo salama nahoana toko sakitady any sarika izay ohatry mantsolo aty atrano fa tsy mazafo zany mantsolo aty ka zay tsy hipetrakelako fa ahoana koa ary zany no hoe hitady any ngatsy ity izy efa tamin'ny efatra malomaraina izy niala tao an-trano dia hatramin'izao mbola tsy niverina ohatry tsy atezika tena marina ve zany tsy ty aminay izy sao dia mba hafeninareo kosa izy fa reto ve olona maninona e nareo ary zao ny ray aman-dreny nareo ny tompona andraikitra voalohany amin'izany ko zay indray no anontanianareo ka izy anke patetika makaty aminareo foana e makaty izy fa mahalakalana fa tsy matetika izany dia tsy mba manaiky an'izany kosa zay raha ohatra ka tsitsy zay zazay a izika ahoana e fa iza tokoa moa zany ny tena tompona andraikitra e misy zavatra tsy mety angeo matoa le zaza tsy hita oatra zao e ka nareo no nanimba ny sainiko nanimba ny sainy amin'ny ahoana ka isaky ny avy aty aminareo le zaza lasa be famaliana be marina mihitsy zay lasa maditra tsy azo anarina ka tonga ty aminay tokoa izy dia mitaraina mihitsy amin'ny anaovanareo azy le tena hita mihitsy hoe tsy reniny teraka indrindra ianao io dia mazava be nge tarainaka izy aty aminay aty e tsy hitanara mihitsy ny fitaizanay azy ao mazava be nge zany fa nareo nanafina ny sarika e mbola tsy tonga amin'izany alohatsika fa alamino ny resaka iza ny tompona andraikitra voalohany nga rehefa hoe tsy hita le zaza dia izay manafina azy ka nareo mambosimosy azoko manabosy ahoana e reto ranga olona maninona mihitsy e sy mba hainareo ny sain'le zaza isaky ny makaty dia totoina foana hoe tsy tianay izy ampijalianay izy nefa nareo tsy mahita ny fiainana any an-trano akoriny inona ny asahinareo miteny an'izany tantarany any daholo inge ny resaka ataonareo aty e moramora kely ny vavanareo a ianao mihitsy raha matoty mpanao an'izany e manimba sain-jaza fotsiny inona ny tsy itiavanao anay inona raha ny tena marina ny tokony izay tsy tianareo satria nareo rafy ina moa ny ilazainareo fa tsy tianareo zay e ka ianao raha matoty hatramin'ny voalohany voalohantsika dia efa tsy tiana mandinika an'izao zavatra zao a hitako mihitsy zany fa misy tsy fitiavanareo anay ifandray amin'iny zaza iny zay mihitsy dia ataonareo zay tsy ahitana azy mody lazainareo tsy hita izy nefa any aminareo ihany nareo misy ny tena inona ny tototonay aty aminareo raha zany ny hevitra e tena tsy hitako izay andaminana an'izany a mandehana aloha dia tadiavo any amin'izay misy azy ihany fa tsy mety zany ary moa ny ataonareo ko zanake raha manana dia tedavo any amin'izay misy azy ihany ka nareo ny tena miteraka akory le izy nda tsika andeha nery zaryjaonina fa misy ina nandeva message sarika jerenao nge ty e izy jere tonga dia nataony hoe ho any jaonina sy niry zany ary moko ohatra ny hoe tsy ray aman-dreny ny veko
loza eno nge e lasa fa mandreraka be le fiainana makany amindrimamia zavatra afa nyresahany ana ato trano zavatra afa noeniko tsy hitako tsony izay marina aminareo aleo zakaiko samyrera ny fiainako vitako ny a zay veloma dia zarika ve na vita amin'izao ioko tena tsy mampinoka dia lasa iza zany izy zazy iny dia namoy fo izy zany izy asa hitako ka mamony tena any zay vao loza dia tsika ve zany tena ratsy fitazana sa ahoany sy raha tsy fitaizana zany tsika jaolina reny efa ny raha mahita reny milamina tsara mitondra azy ohatran'ny zazana loaka ny kiboko a za aloha tsy manenjika ny eritreritra amin'izany e ahoana efa hita ve sarika hatramin'izao mbola tsy hita izy ataovy matotra le resaka raha maninona ny zaza iny dia tsy miala aminareo a io ny mesazy nalefa ny vakio inona zany zao e zao ny marina hita mihitsy fa mibosianareo le zaza mba oka amin'izay moa ty vavanao ty e samariny zaniko ohatrany hoe za foana ny ratsy rehefa mitondra anarana reny kely manko dia tsy maintsy hoe za foana ve manadala koa izy zany so dia mba hevitra nataonareo kosa zao e tsy misy an'izany raha misy zay ve hitady olana ao any tenana e zay ary ato mitebitebo ohatry reny iny zao reny zany ny tena olana e nanao fitondra tsy mety nareo teo anatrihan'ny fifandraisantsika zao raha miseny any teneniko a tsy manenjika mihitsy ny saiko fa milamina be ny tezako an'izy zazy iny tsy napiditra saina ratsy tao amin'izany a fa avy any aminareo mihitsy ny natonga an'le olana makaleo be mihainao an'izany ka resaka zany nazako ary mba leo zay ny marinako samy diso zany tsika e oka fa zay ny tena izy samy diso tsika mifanaratsy eo anatrehan'le zaza hany ka tsy hitantsony izay iainana dia izy izy zany zao hita ve izy tonga dia alehany amin'izay misy azy any misy azy io e inona ary zany fanontaniany dia zany inona tokony atao amin'izany koa zany ve hoenonoina fotsiny e ho any polisy zay zaniko Zay tsisy mety hevitra mety. koatr'izay tsony ny araha misay mba atao vary raiky lao a dia menaka atsasany dia mba asivisira amin'ny arizato rahay a efe izy dia tafondray amin'ilay fitonjato tena izy mihitsy io dia ohatrina nga zay e ho atonina ve sa ty ary efa io kisitombelona madiraka saotra aleoloha anytaniana ihany azafady ange nanao ony ianao salama salama tsara inona ny vaovao zao ihany metsena nanao ony sarika efa hita ve izy efa ao izy efa nody tamin'ny herinandro ka ahoana tsy mba ampahafantarinareo anay zany inona no ampahafantarina anareo e zany kosa ve dia hiety ka ny onantsika farany ange dia hoe tsy hita izy ie dia samy mikaroka dia rehefa hita dia tsy mba lazainareo zay dia nareo tsy mba manontany tsy mba miantso tsy mandalo manontany vaovao fa any dia tsy hita tsy hay hoe inona ohatrany tsy miinterese anareo mihitsy le zaza zay ny tena marina ka efa hoe samy mikaroka angetsika e dia mbola lazainao tsy taitra amin'ny ahoana ary dia raha tsy niona tety zany tsika dia tsy mba nanontany mihitsy nareo naninona zao raha mba ka mbola eo nandarotrano am-pikaroana nareo mihitsy ny tokony teny aty aminay satria efa hita izy ary ao aminareo izy dia efa zay zany efa ao izy zay dia inona hono ny vaovao naninona hono izy ny lasa kasoreny iziko tezitra tamintsika hono izy satria makany aminareo izy a izy reny efa nyresahany reny e zany ve ho averiny eto indray
any zavatra faneniny aty zavatra faneniny dia nakasaina kely mihitsy hony izy loha tsara aloha zany rehefa ao izy dia tezao tsara amin'izay satria izy raha teo zao efa ao anatin'ny fahatandroana mila tena fitaizana marina tsara zay tsy nitaiza tsara hatramin'izay nga iny olombanina ohatran'iny raha tsy teo zay eny tsara zay efa nataonareo fa inao koa nge dia rehefa mba makany aminareo koa izy dia aza rebirebena tsony ny sainy indrindra le raha matovadinao iny tsy izy mihitsy eny ao fa anao zay azo atao ihany aloha satria ny ahasoan'le zaza ny jereny dia hoay tokoa sao dia adiniko fa afaka fanadinana izy a dia hiditra eny amin'ny université dia mba izay zany mba hifanampiana fa tena tsy tratranay tsony tsy maninona zara ary izy mazoto hianatra zany eny are dia ahoana momba an'izay aleo fa hifandinika kely zay dia manatolany aminareo any sao dia andray nareo dia tsy hitako ho avy zay ka raha pitso any ary zay ngamba dia tonga dia mba mamangy any eny tsy olanazy zany zay zany It's Elsie the beat guy. nareo teo somaritaka reto avy ny lalao ny tantara solofo lidze mbola eva simoneta saondra ary iainy marina ny alian'ny tongotra zao dia voalamina ny alianao rehetra aza mivily